ity ndray dia momba ny resaka mifamatotra amin'ny resaka fanatanjahantena ihany fa les droits de retransmission direct amina télévision misy an'le événement sportif mondial reny zany dia lafo be mpiasa TV miresaka tompoka tena lafo be le izy dia mba fangatahana azy zany dia ny hoe mba ny fanjakana misy no mibaby sy miandraikitra ny fandoavana nyreny coupe du monde Cannes Jeux olympiques PDB zany reny tena tsy zaka le izy nefa ny vahoaka tena mba mitaky ny ahitana an'ireny mba tahaka ny olombelona rehetra any amin'ny firenekafany inona ny hevitrareo mba manaiky ve nareo ampiditra zany anaty tetibola nareo ngamba ny vavolombelona tato Joary Voajanahary fa tamin'ny andro ny tetezamita dia tena zay ny teneny koa mila filoham-pirenena tanora ny malagasy mahafantatra ny zavatra ilain'ny tanora mahafantatra ny hitahitapon'ny tanora zay ny teneny koa misy ny mondial complet ny match nalefatsika tamin'ny andro ny tetezamita complet ny match fa gaga ny taraina ny olona tamin'ny hoe misy filoham-pirenena lany bahoaka to fa match atsasany ihany no afaka nyjarevan'ny vahoaka malagasy za zany dia manome toky fa ny match rehetrarehetra na io coupe du monde tena ho hitan'ny vahoaka malagasy ray manontolo match complet eto amin'ny TV zay ny tokony meko Joary Voajanahary